sy tokovavy tonga soa ato anatin'ny famparalam-baovao amin'izao alina izao manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra mialohan'ny idirantsika amin'ireo antsipiriam-baovao dia ndao arahantsika aloha ireo lohateny. Lazany filoha Andry Rajoelina omaly fa latsaka pipi izay mifanandrina aminy dia nikakahan'ny filoham-pirenena indray no tsy maintsy ho latsaka hoy Vincent Andrianjato androany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja satria efa mivondrona sy miray feo ny etamajoro politika eto amin'ny firenena amin'ny fiorana izay notanterahany antoko politika ankoatra ireo miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ileo intsy ambomanambola omaly maraina tontolo ny fanovanany sy anisy ny fitadiavana ny vahaolana manoloana ny olana mianjady amin'ny firenena no natao tamin'izany fa tsy midika ho fanonganam-panjakana rehefa misy ny fivoriana ataon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny mpitarika politika mirahina hoy Rivo Rakotovao. Ezaka ho tonga mba ho fiaraha-mijery ny vahaolana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fihaonam-ben'ny seni amin'ny 4 Martsa ao avizaon'ny FFKM raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina Amy Andriamasoa androany tsy ho mpitarika nefa ny FJKM fa ho mpandray anjara raha nomariany tamin'ny fanambarana izay nataony hariva teo taoriany nandraisan'ny FFKM ireo mpisehatra amin'ny fifidianana toy ny filohan'ny seni ny Masuvo Frantsay ny profesora Raymond Ranjeva ary ny solotena maharitra ny firenena mikambana teny amin'ny birao teny ampandrana ny maraina teo. Ireo atleta sarotahotra sy mifendro ary matahotra fadiradovana ny oresy no tia manao kolikoly ka mpitsara miandany aminy no asainy mitsara ny fifaninanana andraisany anjara hoy sy teny Randriana Soloniaiko nandritra ny miavatorona ataony tany Tsirony Mandidy androany tsy ho tompon-daka mandrak'izay ihany koa hoy izy ny atleta tsy manana performance toy ny mpitodra amin'izao izay tsy misy zavabita amin'ny fanamboaran-dalana fa vao maika aza nanapodika ny lalana rehetra teto Madagasikara. Efatra andro ihany no ahafahan'ny Barea manatanteraka fampifondronana no ny fananjanana ny lalàn'ny FIFA izay tsy afaka mamotsitra ireo mpilalao raha tsy amin'ny farany herinandro izao. Ampy io fotoana isiny fampifondronana io ho ny filoha-hevitra ny Federasion Baolina Kitra raha toa ka nanolo-kevitra ny ampilalaovan'ireo efa zatra miaraka ny mpamakafaka baolina kitra. Efa vonao ihany koa imiora hitondra amintsika n'ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho andram-pizza. Batsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary fantarintsika mialohan'izay hoe tony hoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy fa 12 ny volana Martsa taona 2020 sy 2020. Raha mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa ivadibadika kosa nefa ny toetry ny andro any amin'ny ilany andrefany nosiny. Andao ary ho fantarintsika izay toetry ny andro izay hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avotany no anomboantsika azy ny tapany maraina dia ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato Fianarantsoato fa raha ho fantarintsika manaraka nefa mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay any Nosbe dia hitantsika amin'izao fa ahitana rotsakora Nosbe ary mety harankotrika izany ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary nefa ireto faritra manaraka ireto dia saika ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga, Toamasina ary Toliara sy Sainte Mariania fa anorana tandrifin-drahona kosa nefa ny ato amin'ny tapany avaratry Madagasikara ato. Izay ny mahakasika amin'ny vinavina ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fantarintsika manaraka hoe tony ahoana kosa ny toetry ny andro ny tapany hariva raha toa ka hoe nisy fiovana izay na mila mimama isika raha andeha hivoaka ny trano. Hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avotany trano no anomboantsika azy dia mbola hitohy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha hijeritsika ny ato Fianarantsoato dia ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva ary mety harankotrika izany mila miomansika noho izany amin'ny 2 orana. Raha hijery kosa nefisika ny any Mahajanga dia ahitana andian-drahona matevina izy ny tapany hariva. Raha ny maripana ambany indrindra no hijeritsika manaraka dia tazana ato Fianarantsoa izany izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny any Mahajanga kosa no ahitantsika ny maripana ambony
mandrindra izay mandiditra ny 4 ka hatramin'ny 13 degré Celsius toy izay ary ny makasika ny vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy raha ny masoandro kosa ho an'ny afoatany dia posaka amin'ny 9 maraina ary nentsika amin'ny 9 ariva ankasitrana isika rehetra ary miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika ho arahana kosa ary zao ireo lohateny. Taorian'ny lazan'ny filoha Andry Rajoelina omaly fa latsaka pipi izay mifanandrina aminy dia nikakahan'ny filoham-pirenena indray no tsy maintsy ho latsaka hoy Vincent Andrianjato androany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja satria efa mivondrona sy miray feo ny etat-major politika eto amin'ny firenena amin'ny fiorana izay notanterahany antoko politika ankoatra ireo miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny Leointsy Ambohimanambola omaly maraina tontolo. Ny fanovana ny sianisy ny fitadiavana ny vahaolana manoloana ny olana mianjady amin'ny firenena no natao tamin'izany fa tsy midika ho fanonganam-panjakana rehefa misy ny fivoriana ataon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny mpitarika politika mirahina hoy Rivo Rakotovao. Ezaka ho tonga mba ho fiaraha-mijery ny vahaolana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fihaonam-ben'ny seni amin'ny 4 martsa ao avizaon'ny FFKM raha ny fanambarana nataon'ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina Ami Andriamasoa androany. Tsy ho mpitarika nefa ny FJKM fa ho mpandray anjara raha nomariany tamin'ny fanambarana izay nataony hariva teo taorian'ny nandraisan'ny FFKM ireo mpisehatra amin'ny fifidianana toy ny filohan'ny seni, ny Masovo Frantsay, ny profesora Raymond Ranjeva ary ny solotena maharitra ny firenena mikambana teny amin'ny birao teny ampandrana ny maraina teo. Ireo atleta sarotahotra sy mifendro ary matahotra fadiradovana ny oresy no tia manao kolikoly ka mpitsara miandany aminy no asainy mitsara ny fifaninanana andraisan'ny anjara hoy siteny Randrena Solonyaiko nandritra ny miavatorona ataony tany Tsirono Mandidy androany. Tsy ho tompon-daka mandrak'izay ihany koa hoy izy ny atleta tsy manana performance toy ny mpitondra amin'izao izay tsy misy zavabita amin'ny fanamboaran-dalana fa vao maika aza nanapotika ny lalana rehetra teto Madagasikara. Efatra andro ihany no ahafahan'ny Barea manatanteraka fampifondronana no ny fananjanana lalàn'ny FIFA izay tsy afaka mamotsitra ireo mpilalao raha tsy amin'ny farany herinandro izao. Ampy io fotoana isiny fampifondronana io ho ny filoha-hevitra ny Federasion'ny Baolina Kitra raha toa ka nanolo-kevitra ny ampilalaovan'ireo efazatra miaraka ny mpamakafaka baolina kitra. Ny vaovao politika avetrana no kafatsika ny fampahalalam-baovao. Tsy maintsy ho latsaka maloto ihany ny filoham-pirenena satria efa mivondrona sy miray feo ny etat-major politika eto amin'ny firenena hoy Vincent Andrianjato androany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Nambarana ity mpanao politika ity fa omaly teny amin'ny Leointsy Ambohimanambola no nanatanterahana ny fihaonana teo amin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin'ireo hery-velona politika. Ankoatra ny miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandinihana andraram-pirenena tsy fanonganam-panjakana no natao tamin'io fihaonana io hoy Rivo Rakotovao izay isan'ny atrika izay fivoriana izay omaly maraina. Tojo Rabefaritra sy Fanie Varavelona antenaina. Fihaonan'ny olona mieritreritra no ny fisian'ny olana eto amin'ny firenena no natao teny amin'ny Leointsy teny Ambohimanambola omaly io hoy Rivo Rakotovao androany. Fandraisana andraikitra no natao tamin'izany raha ny nomariny. Misy olana eto amin'ny firenena, misy zavatra omanina eto amin'ny firenena mba tsy hiverenan'ny krizy tsony dia miona ny olona mieritreritra fa tanindrazana iraisany ity atsaraina ny zavatra atao eto satria mba tsy ny fifidianana indray akory no anapotika ny firenentsika. Io ary ny firenentsika efa mandady amin'ny tany ny vahoaka, efa mipararetra ny vahoaka, efa mivalan-drano ny vahoaka noho ny fahantrano fa dia izy ary ny andray andraikitra amin'izany fa hoana ny hijerevana ny firenentsika ohatr'izao hoe tsy maintsy mandray andraikitra izay. Noraisina antanandroa aza hoy Rivo Rakotovao raha tonga ny solon-tenam-panjakana satria mahasoa ny firenena ny dinika natao. Tsara be ny fihaonana ahafahana mandinika an'izao satria ny seni manomboka miantso ny mpanao politika sy ny mpiara-monim-pirenena anamarina ny zavatra izay nataony. Mila fampiresahana zany, inona moa no tenenina hatramin'izay io hoe andoro zareo mba fampiresaka zany natongavany rehetrarehetra na filoham-pirenena na député na lehibe na antoko politika na ny tao amin'ny société civile mba ifampiresaka an'izany mahasoa ny firenena zany tsisy maratsy na ho tonga teo ary ny solotena fitonam-panjakana tena andraisana tanandroa.
tsy maintsy kakam-pataloha ny filohan'ny repoblika mahita an'izao fivondronan'ny etat-major politika miatrana izao hoy Ivonisan Andrianjato. Nanomboka zany lalao ary zay no mampikakam-pataloha ty président ty ny andro regny contraire ny resahako tena teraka mihitsy io président io tena mahatahotra fahadiran'ovana io satria tena ny etat-major politique zany efa miatra an'izany zay ny tetavon'ny olona mpifidy rehetra raha Madagasikara mivondronanareo de 8 heures ny zavatra atao. Ny fanafoanana ny HCCS ny CENI no isan'ny noresahana tao anatin'ny fionana omaly io hoy hatrany Ivonisan Andrianjato. Mbola tsy misy resaka candidature fa tena miresaka fotsiny ny processus électoral izay tena mandringa tsy eken'ny vondron'ny antoko politika autre que Andry Rajoelina ny fisin'ny CENI tsy izy ny CENI satria ny CENI zany de raha vao mijoro Andriamato Andry Rajoelina de teraka dolo ny pipihan'ny ao amin'ny CELI satria hoe ho tanteraka ve ny andeha angalabato sa ho tanteraka ve ny amiliviliny raha satria ny président ny république zany zay efa candidat antsika miteny zao de milaza hoe rehefa milatsaka izy de tsy maintsy lany. Efa izao fitondrana izao no zatra manonga-panjakana ka miforitra isaky ny misy fivoriana sy fiona ny filoham-pirenena teo aloha nampitarika politika miady hevitra ho ihany Rive Rakotovao. Ka le fanjakana zao fotoana zao tsy mieritreritra zay satria ny azy de zay tsinona ka izy spécialiste fanongana panjakana tariky ny olona amin'ny arabe anongana amin'ny fanjakana lanim-bahoaka de zany mampiahy azy hoe raha vao mahita filoham-pirenena teo aloha na mahita mpitarika politika rahina miady hevitra zay ny miasa amin'ny mpanao politika zay miangatana fa maninona ny sakaninareo le olona ny hevitra. Nanomboka tamin'ny 9 maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro omaly no nanatanterahana ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena teo aloha sy ireo lehibe n'antoko sy candidat filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny antoko ivelan'ny fanjakana rehetra no naikando ka tao anatin'izany Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, ny filohan'ny Lera Voninahitra sy Jean Eugène, Paraina Auguste, ny filohan'ny antoko MMM izay nandeha fasolotena. Nametraka fialantsiny ireo Laura Tsiraka no izy taraiky tany Tomasina sy Sitendra Andrenasolony Aiko izay nandeha fasolotena ihany koa niaraka tamin'ireo antoko politika maro toy ny Andrianjato Ivonisan ranonambarany tao anatin'ny miara-manonja androany. Anaty fandaharam-potoana ny avy amin'ny OIF na ny vondron'ny tanin'ny teny frantsay ihany koa ny andray ireo vondrona ireo raha nino mafisy ny Ivonisan Andrianjato androany. Fametrahana feo iray indrindra amin'ny fahatongavany manampahaizan'ny OIF ho avy eto Madagasikara no isan'ny nofaritana tao anatin'ny fionana omaly io ho ihany Ivonisan Andrianjato tao anatin'izay fandarana miara-manonja izay. Fa ny fandimby noraisin'ireo filoham-piangonana efatra ao anatin'ny FFKM teny amibra ho ny FJKM teny ampandrana androany ny mpikambana ao anatin'ny CENI ny professora Raymond Ranjeva ny solotena marsy ny ONU Issa Sanogo ary ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara Arnaud Guillois mety ny anatanterahana ny fionana amin'ny 4 Martsa izay antsoiny CENI no ekeny ho ny FFKM androany. Efa nanao antso efa ela mantsy ny FFKM amin'ny fanatanterahana fionana ary mbola zava-dehibe ihany koa ny fifidianana ka tokony arahana miatrika ny fanatanterahana izany raha ny tatitra nataon'ny filohan'ny FFKM androany. Tsy nisy nipika ny resaka teny ampandrana ny maraina ary nofoanana tamin'ny ora farany ihany koa azy ny fahafahan'ny mpanao gazety manatrika ireo fionan'ireo mialohan'ny fahatongavany maso ivo frantsay teny antoerana. Tojorabe faritra sy Fanieva Ravelona tenaina hatrany. Tamin'ny 9 maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro androany no nandraisana ireo filoham-piangonana efatra ao anatin'ny FFKM ireo tompon'andraikitra sy hervelona eto amin'ny firenena. Tsy nisy nipika ny resaka ny fanaovana tao anatin'ny fionana saingy ny ao anatin'ny birao foiben'ny FFKM nanamafy fa mifandraiky amin'ny fiainam-pirenena ireo fionana natao androany ireo. Niona voalohany tamin'ireo filoham-piangonana androany ny mpikambana ao anatin'ny CENI nahitana ny filohany Dama Arsène Andrianarsedo, ny filoha-lefitra Andoniana Andriamalaza Ray ary ny mpapakateny faharoa Tina Ifanomezantsora Andrianarivona Antoine niaraka tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny kabinetra ny CENI. Raha tsy nety resaka tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny CENI androany teny amin'ny UEP ampandrana izay nanatanterahana ny fionana satria voalaza fa nahazo toromarika avy amin'ny FFKM tsy resaka mikasika ny fionana izy ireo androany dia nandefa fampahafantarana ho an'ny mpanao gazety indray androany tolakandro ny tale kabinetra ny CENI nilaza fa izy ireo no nangataka fionana amin'ny filoham-piangonana ao anatin'ny FFKM mba hiresahana mikasika ny fionam-be izay kasaina izy ireo atao amin'ny 4 ny volana Marsa izao mikasika ny diniky ny fividianana.
Ny fanatonana nataon'ny CENI tamin'ireo ray aman-dreny-piangonana moa zany dia ny fanasana an'izy ireo andray anjara anatrika izany fionana izany ary ihany koa nangataka ihany koa zany ny filohan'ny CENI sy ny mpiraomaharitra sy ny sekretara exécutif ao amin'ny CENI ny torohevitra avy amin'izy ireo amin'ny maray aman-dreny izy ireo ny amin'ny fomba mety ahafahana manatanteraka izany araky ny tokony misy. Namafisy ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina Irako Andriamahazo ihany koa androany ariva tao anatin'ny oronam-peo izay navoakan'izy ireo fa afaka nandinika tsara ny fiainam-pirenena ny FFKM. Tena mety ihany koa ny anatanterahana ny fionana araky ny fiantsona izay kasain'ny CENI amin'ny 24 martsa ho avy izao io izay tafiditra ao anatin'ny antso efa nataon'ny FFKM hatramin'izay hoy ny filohan'ny FFKM. Eo anoloany ny antso izay ataon'ny CENI ny amin'ny fivoriana atao amin'ny 24 martsa eny amin'ny Novotel ho avy zao dia everiny FFKM fa tena mety ny anaovana izany. Ny antony dia anankiroa. Ny anankiray voalohany indrindra dia satria ny FFKM efa nanao antso hatramin'ny ela tamin'ny fanambarana izay nataony ny ilana ny fionana eto anivon'ny firenena iaraha-mihevitra satria tanindrazana iombonany ity. Ny faharoa raha miresaka manokana ny CENI tsika dia zava-dehibe ny fifidianana ary tokony hiarahana miatrika ny fanatanterahana zany mba hatratra ny tanjona hoe fifidianana marina ao anatin'ny fahamarina tsara eken'ny rehetra ary hiteraka fiadanana fitoniana ho an'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana. Ho avy anatrika eo fionana karakarain'ny CENI ny FFKM ho ny filohany ka tokony ho tonga anatrika izany ireo mpikatroka politika sy ny mpisehatra amin'ny fifidianana. Fa manao antso koa amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ireo nasaina rehetra erivelona samihafa nasaina ho amin'izany mba ho tonga amin'izany fa ny FFKM ny filoham-piangonana efatra dia ezaka ny tonga anatrika izany mba ho fiaraha-mijery sy hampandrosoana ity firenena iombonana ity. Ny FFKM dia vahiny nasaina ary nanaiky ho tonga satria efa antsona taony ny sin'ny fionana tsy ho mpitarika akory ny FFKM fa manatrika izany fivoriana izany sy mpandray anjara. Taorin'ny avy amin'ny CENI moa dia ny profesora Raymond Ranjeva indray no noraisy ny filoham-piangonana androany. Tsy nety hitondra fanazavana mikasika ny resaka ny fanaovana ihany koa anefa ity filohan'ny Akademia Malagasy teo aloha ity. Ny toy tamin'ny solitena maharitry ny ONU Issa Sanogo kosa ny fionana taoriny io ary namarana izany androany ny fionan'ny filoham-piangonana efatra tamin'ny masovon'ny Frantsa miasa eto Madagasikara Arnaud Guillois. Raha efa nahazo fanasana ofisialy hitatitra ireo fionana ireo moa ny mpanao gazety hatry ny omaly dia nasaina ny ala teny an-toerana mialoha ny fahatongavany masovo frantsay ary tsy navelany hoe ny fakana ny sary androany. Fa efa tena marary ny firenena ho ny profesora Raymond Ranjeva androany. Tsy adala politika nefa ny tena olana ho izy fa olona fototra mihitsy. Tompona andraikitra amin'ny zava-misy avokoa ny rehetra raha nambara ny profesora Raymond Ranjeva hatrany. Tojo Rabefatra sy Faneva Ravelona ny tenana ihany. Aloha ngamba dia tsy olona foana marary isan'andro vaky zao rehefa mieno sy mamaky ianao dia marary aretina ary miombo ny aretina zay ka ny manahirana tsy voasorotra mazava tsara raha tsy mazava ao amin'ny olona aiza mipetraka ny aretina satria raha ohatra ka adiny mpanao politika lazainy hoe aretina mahazo firenena dia ngamba tsy dia izay loatra fipetraka ny raha satria any fakany mihitsy no mipetraka. Tsy manohana kandida amin'ny fifidianana ny profesora Raymond Ranjeva raha nomariany ka tsy izy no tsara anontaniana ny heviny manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Aza zany mety hanao fanontaniana satria za tsy manana fanapa-kevitra sady za koa araka ny lazaiko tsy kandida tsy manohana kandida fa any amin'izay mikarakara an'iny tokony hametranareo fanontaniana fa tsy aty aminy. Tsy nakana hevitra mikasika ny fitoeran-doham-pirenena ihany koa ity ray aman-dreny eto amin'ny firenena ity raha ny nambarany. Tsy manakolazaina satria tsy nanontaniana ny hevitro. Isareo noraisy ny FFKM teny ampandrana moa androany maraina ny profesora Raymond Ranjeva saingy tsy nilaza izay ny fampidiniana tamin'ireo filoham-piangonana ireo. Vahiny fandarana l'invité du jour any zoma fahafito ambe folo ny volana maritra taona 3 sy 4 arivo aoriny ny
fampahalalam-bavao amin'ny 6:00 eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Ertinina Rasoa miaramianana na Izaref mpanao politika, mpamakafaka sy mpandinika ny raharam-pirenena. Iresaresaka anireo raharamafana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tontolo ny fifidianana sy ny politika anasana ho ary araka izany. Andriamatoa Ertina Rasoa miaramanana araka izany no vahiny Gasikara Venitsoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay mbola hoarahanao aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Fa ho toizantsika kosa ireo antsibiliam-baovao. Atleta fadiranova sy matahotra ny mpifaninana aminy matoa makapitsara avy amin'ny any hitsara ny fifaninanana ara-panatanjahantena hoy sy teny Randrena Soloniaiko androany nandritra ny miavatory nataony hitany Ijorony Mandidy. Fa ny kevitra izay iveriny mpanara-baovao fa mamaly ny kabary ny filohampirenena teny Andoharany Fotsy Omaly. Nanamafy ihany koa isy teny Randrena Soloniaiko fa tena tompon-daka na vrai champion izy fa tsy fake champion satria efa intsivy ny bata ny amboara tompon-daka ny Madagasikara tamin'ny taranja judo. Nilaza ihany koa isy teny Randrena Soloniaiko fa tsy ho tompon-daka mandrakizay ny atleta tsy manana performance toy ny mpitondra amin'izao izay tsy misy zavabita amin'ny fanamboaran-dalana. Ianjara Kotinoraina. Sady ministry ny fahasalamana ny solombam-bahoaka rehefa misy marary ny vahoaka ao amin'ny distrika misy azy. No lasa ministry ny fiarovam-pirenena rehefa misy ny tsy fandriampahalemana. Ka izay no mahazava-dehibe ny solombam-bahoaka. Izay no antony arahan'ireo solombam-bahoaka mahatsapa ny fijalian'ny vahoaka amin'izao. Miaradimy tety any Madagasikara manao ny miavatoro hoy isy teny Randrena Soloniaiko tany Ijorony Mandidy androany. No mafisa ny fahadisy fanantenana tamin'izao fitondrana izao ny solombam-bahoaka ka isan'izany ny tenany. Izaho sy teny Randrena Soloniaiko zay mijoro eto anatsaianareo androany dia IRDA voafidy tany Juliana fa noho ny fahatsapana fa diso fanantenana ny vahoaka. Marina sa tsy marina? Marina zany sa tsary diso fanantenana ve nareo eto sa tsy diso fanantenana? Leo nareo eto sa tsy leo? Reraka nareo eto sa tsy reraka? Zany mihitsy. Mijaly ny vahoaka eto sa tsy mijaly? Zany mihitsy. Ny fampanantenana natao taminareo tanteraka sa tsy tanteraka? Sia. Zay indrindra tompolasy tompovavy tsy mampisolelaka ny siteny Randrena Soloniaiko ka Ijorony eto androany. Ny olana lalana no tena mampikaikaika ny vahoaka malagasy tamin'ny faritra rehetra efa nojidiany tao anatin'ny miavatoro hoy isy teny Randrena Soloniaiko. Lalana manerana Madagasikara fa tsy hay ty mandeha azy. Mbo tsy nisy fitondrana farany namotika ny lalana teto Madagasikara raha sy ty fitondrana ty. Ity fitondrana ty no namotika lalana manerana Madagasikara indrindra tamin'ny tantarany Madagasikara tompolasy tompoko vavy. Dia ilaza zany ty fitondrana ty fa manana performance. Ny atleta tsy manana performance tsy ho champion mandrakizay tompolasy tompoko vavy. Mikasika ny resaka fanatanjahantena izay indrindra dia nilaza isy teny Randrena Soloniaiko androany fa isan'ny taranja tena fantany ary voafeny sehatra ny fanatanjahantena. Ankoatra ny andraikitra sahany amin'ny fitantanana federasiona nasionaly sy ny iraisam-pirenena dia nampatsahiviny isy teny Randrena Soloniaiko ihany koa fa tompo-daka ny Madagasikara teo amin'ny taranja judo ny tenany. Zaho dia vrai champion fa tsy fake champion. Averiko ndray isy teny Randrena Soloniaiko vrai champion fa tsy fake champion. Raha maheno any mpanao gazety manerana Madagasikara dia 15 fois sy teny champion de Madagasikara ary nivoaka tamin'ny gazety Mpanjakana sy radio Mpanjakana rehetra tompolasy tompoko vavy. Isan'ny notsindriny manokana fa zava-dehibe indrindra eo amin'ny fifananana ara-panatanjahantena ny fanajana ny fitsipy-dalao. Ireo atleta saritahotra na matahotra ny horeso izy no tia manao kolikoly amin'ny mpitsara izay tsy tokony andany mihitsy amin'ny mpilalao mifaninana. Fa androany aho mba hiteny kely momba ny atao hoe compétition.
na fifaninanana. Misy ny atao hoe juge na misy ny atao hoe mpitsara. Raha ohatra zao Madagasikara hifaninana amin'ny Maurice de tsy isina juge ny Madagasikara eo na tsy isina mpitsara ny Maurice eo, fa ny olona matahotra dia manao kolikoly any amin'ny mpitsara izy. Le mpitsara zany raha le organisateur zany no tsy manaiky zay raha tsy malagasy ihany no mitsara nyty lalao ty. Ny compétition hita tompoko lahy sy tompoko vavy dia ohatrany hoe le mpitsara avy amin'le olona ihany. Ny antony de zao hoe olona mifendro zany izy, olona matahotra zany izy, olona mikoronta-tsaina zany izy, olona fadiranovana zany mieritreritra ny adversaire. Tsy evina moa fa nilaza ny filohan'ny Rajoelina teny Andorany fotsiny alakamisy 9 Martsa fa tsy mbola nisy naharesy azy mihitsy raha izy no miakatra ambony tatami tamin'ny fotoana nanaovany karate. Ovitain atao anatin'ny 5 taona izay tsy vita tato anatin'ny 9 taona no fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka izay no antony nanohanany azy ho nisy olom-bavam-bahoaka ny Mananjary Mamiaja Charlot nandritra ny miavatoro tao Tsirony Mandidy androany. Ny mifanohitra amin'izay nefa no niseho izy fa noravaina tato anatin'ny 5 taona ny zava-bita tao Mananjary tao anatin'ny 9 taona. Tapitra tao Tsirony Mandidy androany noho izany ny fiarahany amin'izao fitondrana izao ho nisy olom-bavam-bahoaka Mamiaja Charlot. Samy nandray anjara fitenenana avokoa moa ireo solom-bavam-bahoaka miisa 7 tonga nanotrona ny siteny Randrena Soloniaiko tao Tsirony Mandidy androany. Ianjara Kotonorainy Atrano. Nangataka 30 sekondra fahanginana ho an'ireo olona 30 mahery maty tamin'ny farendrehan'ny sambo nitondra ireo olona nitsomponenana ho an'ny Mayotte. Ny solom-bavam-bahoaka ny feno ariva tsinanana tao anatin'ny lahateniny raha nandray fitenenana manoloana ny vahoaka ny Tsirony Mandidy izy nandritra ny miavatory ny arana tamin'ny siteny Randrena Soloniaiko androany. Mangataka 30 sekondra kely fahanginana iarahantsika miory amin'ny havatsika igny amin'ny faritra avaratra iny amin'ny distrikna Ambilobe zay nandosany fahafatesana miara-miory amin'izy rehetra atsika ary amin'ny fianakaviagna rehetra mitsangana kely 30 sekonda atsika tompoko lahy sy tompoko vavy manala satroka kely eo. Latsaka Ankaterina i Madagasikara matoa efa mitsoka ny Comore sy Mayotte ny Malagasy hoy Mohamad Ahmad. Zany avatsika ndosiny fahafatesana amin'ny distrikna Ambilobe zany efa ilefa iala amin'ity Madagasikara nosy mamitsika manan-karegna ty hitady fifindramona any a Mayotte. Mampalahelo zany tompoko lahy sy tompoko vavy raha zany Comore sy Mayotte zany taloha ny naniry ho aty a Madagasikara. Misy filaza zay avy any a Majunga io re mandreny mafantatra anazy. Majunga ony kapitalin'ny Comore tamin'izany andro zany. Tsy azo famarina zany. Zao ndraika atsika andeha ilefa andeha any. Dikan'izany sy tokony saitsika latsaka ankanteregna ny Madagasikara atsika vahoaka malagasy. Noravaina tao anatin'ny 5 taona ny zava-bita tao Mananjary tao anatin'ny 10 taona ho kosa ny solom-bavam-bahoaka ny Mananjary Mamiaja Charlot izay nanotrona ihany koa ny miavatory tao Tsirony Mandidy. Inona ny zavatra misy tapitra ihany tiany mandaa ny nampanantenenanay sy nasaina ny torinay taminareo dia ny hoe nisy vita tagnatin'ny 10 taona ho vitaina ao agnatin'ny 5 taona. Kay vao may ny ampitrotraka ny vita tagnatin'ny 10 taona zao aminay Mananjary ny ravaina tagnatin'ny 5 taona. Zay ny zavatra misy. Noravaina stadinay sy vita ny solona. Ny ravaina hôpitaly be sy vita le magnara-penitra. Tapitra teto Tsirony Mandidy androany ny fiarahany amin'izao fitondrana izao noho izay fahadisom-panantenana izay ho ny solom-bavam-bahoaka haja. Tia raha mahita ny endrika izao nareo dia saika nanohana sy nanandratra ary nametraka ny fitondrana io zahay. Solom-bavam-bahoaka ny nahavoafidy anay fa sy pisolelaka. Eto Tsirony Mandidy ro manao veloma farany ny fitondrana ty. Sy olonareo sasy ao tany eo noroanareo nakaty amin'ny mpanohitra satria nareo ankoho fagniliky nareo ankoho miady atrano zay ary mbola maro ny agnaraka anay afara ao sy le efa matahotra sy ho voafidim-bahoaka sony raha miala aminao.
nanamafy ny fangatandra solombavam-bahoaka ny hirotsahany sy tendran-drena solonyaiko hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho tanterana amin'ity taona 3 ity koa ny solombavam-bahoaka ny mora feno be voninahitsy Jean Eugène. Zao diana ity zao manotrona azy zao zahay solombavam-bahoaka maromaro ary mbo maro efa misy antony izy moa tsy lazagnainy hoe zao candidat zao ohatran'izao zay député mangataka azy ho candidat filohan'ny république zany mihitsy taviny sady volony io lehilahy matanjaka tanora mandilatsy ny sasany manao azy tanora nefa tsisy raha poaky zao fa miatsiadisady ny sasany hoe tsisy maharesy ho resy ianao seto foasy ho resy ianao. Ny antsony vahoaka malagasy hifidy moa voninahitsy Jean Eugène ka tsy hanadiny ny fahoriana ny aina natao anatiny izay efa taona izay raha ny nambarany. Fa tsy maintsy atao ny fisinjaram-pahefana na iza faly na iza tsy faly ho ny solombavam-bahoaka ny toliara voalohany sy teny Randriana Solonyaiko androany tao Jorony Mandidy. Voafitaka ny vahoaka satria tsy nomeny fanjakana andreo komina sy faritra tsirairay ny vola farita lalam-pandrinana ho azy hoy sy teny Randriana Solonyaiko ary nanamariany fa zara raha 2 isanjato ihany nositrahany komina fa giaza ny fanjakana foibe ny 7 isanjato ny vola izay tokony ho any fampandrosoana isa-paritra tao Jorony Mandidy anatin'ny faritra Ibongilava no nanoiza ny siteny Randriana Solonyaiko ny miavatory ary fanomboana ho an'ny faritana Antananarivo raha ny nambarany Ianja Rakotonorainy. Vahoaka maro no tonga nanotrona ny siteny Randriana Solonyaiko androany nandritra ny miavatory izay no tanterahana tao amin'ny renivohitra Ibongilava tao Jorony Mandidy. Solombavam-bahoaka misa enina no niara-dita aminy tao anatin'ity miavatory faharoa ity. Tao anatin'izany ny solombavam-bahoaka ny Feno Arivo Atsinanana Mohamad Ahmad, ny solombavam-bahoaka ny Analalava Jaosera Irené, ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Mamiaja Charlot, ny solombavam-bahoaka ny Mora Feno be voninahitsy Jean Eugène, ny solombavam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana, ny solombavam-bahoaka ny Vohimara Edzara ary ny solombavam-bahoaka ny Jorony Mandidy Raoul Jauna Arson. Fianonany vahoaka no tanterahana amin'ny miavatory hoy sy teny Randriana Solonyaiko tao anatin'ny fanokafany ny kabarany. Antso ny antefa tamin'ny ministry ny serasera vetrano no nataony. Solombavam-bahoaka ny tenako député ahy dia manao izao fanambarana izao aho voalohany. Raha matoa ministry ny serasera azafady indrindra re tompoko enao no niady ny atao hoe fahalalana. Ministry anao zao mba hisy fahalalana ny aina aman-jereto tompoko lasy tompoko vavy. Ny tsinjaram-pahefana no maharesy lahatra ireo solombavam-bahoaka izay miaraka amin'ny siteny Randriana Solonyaiko raha ny notsindriny tao anatin'ny kabariny androany. Saika lasany mpitondra ihany maso no mamikitra ny vola izay tokony ampiasaina isaky ny komina hoy ity solombavam-bahoaka ny toliara ity. Namafisiny izy ireo noho izany ampiarana ny fitsinjaram-pahefana tao Jorony Mandidy androany. 10 tao androany no nandanina an'io lalam-pandorenana io. 2% raha farany be indrindra ny vola omenatsika aty amin'ny faritra. Ny vola omena ny faritra rehetra na Antananarivo koa anatiny. Averiko na Antananarivo koa tsy mahazo vola tompoko lasy tompoko vavy. Fa fady sokevitra miteny hoe lasa ny Antananarivo fa ny mpitondra irery ihany no mikontrôly ny fananatsika. Zany mahatonga mosary amintsika io. Zay mahatonga fijaliantsika io. Misy vokatsy eto fa tsy mandeha amin'ny kominy restorny. Manambara aho ny mera rehetra manerana Madagasikara. Ho atsika mera rehetra manerana Madagasikara voafitaka isika fa tsy nomeny fanjakana nareo ny vola nareo zay voasoratra ao amin'ny lalam-panorena.
raha décentralisation dia tokony faritana mazava tsara ao anatin'ny budget mpanjakana tompoko lasy tompoko vavy ity no vola omena maire ary izay ny antony tsy ananganako tana ao amin'ny assemblée hoe ifidianana an'io loi de finance io satria ny antony 2% ve omena an'io vahoaka malagasy 28 millions 98% enao ihany contrôle azy nanamafy ny anatanterahana ny tsinjara-pahefana io sy teny Randriana Soniaiko tao Tsirony Mandidy misy aza rano Maria ny olona efa 18 taona tsy mbola nahita akory ny fanaovana fifidianana ny sefokotany izay tokony ho lahara-pamehana ahafahana mametraka olona atahorany vahoaka isapokotany tsy maintsy atao ny élection ny président fokotany rehetra manera Madagasikara tsy maintsy atao ny élection ny maire rehetra manera Madagasikara tsy maintsy atao ny élection ny député rehetra manerana district Madagasikara tsy maintsy atao ny élection ny chef de région manerana Madagasikara tsy maintsy atao ny élection ny faritany manerana Madagasikara izany tompo lasy tompoko vavy ny atao hoe décentralisation tao Belair fokotany mangarivotra no nanatanterahana ny miavatora androany ho an'ny fanombohana teto Antananarivo fianonany vahoaka no natao efa nahazo alalana ny anatanteraka UHQ tao amin'ny kianjany bika ampari kambana Tsirony Mandidy isiteny ny Randriana Soniaiko ny 7 mars lasa teo saingy nosakanana izany ka ny toerana tao Belair io nahazon'izy ireo alalana indray ny 10 mars lasa teo fa na iza faly na iza tsy faly tsy maintsy mitaky ny tombotsoan'ny Betuka Atsimo ny tenako ho nisy olombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina malona ireo vahoaka marobe tany an-toerana omaly namafisiny fa diso fanantenana ny vahoaka ny Betuka Atsimo satria tsy nisy vita na iray aza ny fampanantenana natao tamin'izy ireo tsy rary ny anaovany filoham-pirenena ny Betuka Atsimo izay nanome azy vato 2.10 isanjato tamin'ny fifidianana hoy Jean-Jacques Rabenirina nandritra io lahateny ny tao Betuka Atsimo omaly io Andry Rabesaotra tao Betuka no nanohizany antoko avy ny fidinana ifotony tany amin'ny faritra Atsimo andrefana ny alakamisy 9 martsa ka vahoaka anarivony maro no tonga nanotrona ny filompanorona ny avy Norbert Lala Rasiraonana sy ny filolefitra ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Toliara Jean-Jacques Rabenirina tsy maintsy mitaky ny tombotsoan'ny Betuka Atsimo nisy olombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina na iza ho faly na iza tsy faly hono nambarany nalona ireo vahoaka ny Betuka Atsimo diso fanantenana tika satria maro zakany tsaraigny tetoa zay hamboary lalagny hamboary stade toy hamboary pavé aby zao mameno lalagny hazy maro zaka honambary tsy misy doe raiky vita sy fandriam-pahalemana maro ara tsy zaho soa ho re iareo nampanantenao fa tsy zaho fa ty vahoaka etoa aizaho nisy olo tena ty vahoaka etoa zay tara iareo taregniko aminareo hafa mikatakataky matahotsika laky io fa tsy re zanzaky tsy maintsy mialy ty tombotsoa na ho ta iareo ndre tsy ta iareo ndre ia ho faly ndre ia halahelo tsy maintsy mitaky ty tombotsoa Betuka Atsimo ty Rabenirina zanzaky na baba tsy mavandy tsy mba isany nahazo tombotsoa ihany koa ny be ny tanàna sy ireo mpitantana ao Betuka hoy Jean-Jacques Rabenirina eo nareo mera namea moto aby district maro nareo tsy namea zaho tsy maintsy mitaky ke samby mera nagnino sasany mahazo nagnino nareo tsy ahazo hitaky ke reo hagnomezaka nareo moto ke tanagnagn'olo de zao ho anareo président fokotany nao tsy namea karama zao nareo fa hoe nagnome 92% Rabenirina Jean-Jacques ty zaka haligno iareo 80 ie tsara tsy anjerindre lita rehany 92% ke nameatika ihany rajoelina baba tsy mavandy mono ny ansony ireo vahoaka ny Betuka Atsimo nisy olombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina izay toetra tokony ho fitaratry ny mpanao politika rehetra ho ny filohamboninahitry ny avy Norbert Lala Rasiraonana sambatra sambatra nareo manana zany baba zany gagara hoe baba tsy mavandy
Am'izao fotoan'izao mahita olona tsy mahavandy zany efa rara de rara. Ka nefa ny babara be indrindra raha hoe baba tsy mahavandy. Anateny zay mamola tazonina hatramin'ny farany zany hoe baba tsy mahavandy zany ohatra ho an'ny mpanao politika malagasy rehetra. Zay ny fandrinay tompolasiko vavy. Natolotry ny avy io an'ireo vahoaka ny Betioka Atsimo Trabona noho ny fandalovan'ny Rivodoza Fredy Farany teo koa moa ny vary ireo pologony izay avy amin'ireo efa pologony avy amin'ny Fondation Citeny. Fa misy farany ny fanakanana hetsika atao raha toka tsy mitandrina ho ny filoam-boninahitry ny antoko avy Norbert Lala Ratsirahonana. Betsaka mantsy ny zavatra tokony ataon'ireo voakasiky ny fanakanana hetsika atao ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao hono nambarany. Ilaza moa i Norbert Lala Ratsirahonana fa efa niaina fanakanana hetsika toy izao tamin'ny andro ny tantanan'olon-kafa fa tsy nitaraina ny tenany. Andry Rabesaotra Atrany. Io zany anjaran'ilay voasakany zany tokony eritreritra hoe inona no ataony. Betsaka ny zavatra tokony atao amin'izany zavatra zany fa tsy hipetraka fotsiny hoe eo fotsiny fa misy action mety azo atao any amin'ny fitsarahana. Tsy zany no revitra azy eto hoe zao ataona zao atao fa efa niainana koa zany. Efa niainana koa zany fa sarotra mandainga zany efa niteny zany ndray andro tsy voandroany ny zany tranga e. Efa nisy zany tamin'ny andron'ny olo-kafa koa de tsy nitaraina moa zay tamin'izany fa de niaritra teny mitozy teny ihany niezaka fa misy farany io raha tiana na tsy tiana koa ndray andro any raha ohatra ka tsy mitandrina. Raha tsy mitandrina hoa samy manana ny paikadiny io e. Samy manana ny paikadiny io dia samy mandray ny andraikiny amin'izay ihany. Zay zany misy ataon'ny fanjakana de inona ny ataonao anjaranao mieritreritra. Ny miaramila sy ny firenena vahiny no isan'ny tao ambadiky ny fanonganana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka nitarika tamin'ny fametraha-pialany ny 17 Martsa 2024 raha ny ampamoaka nataon'ity filoha teo aloha ity tao amin'ny fandaharana miaramanonja ny 17 Martsa 2024. Efa fantany avokoa raha nambaran'ireo olona rehetra nikotrika sy niketrika ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 iny. Nosehiviny ihany koa fa ankoatra ny fividianana ny force one faharoa dia ny fanotofana tany teo Andotapenaka no isan'ny voizina entina nanonganana azy kanefa mafy noho izany no misy amin'izao amin'ny fanotofana tany sy ny fakanan-keriny sy ny fanaovana amboletra ny tanin'olona. Dahorantsika ary izay tsy ahy izay. Tsapako fa tonga eo amin'ny kion-dalana anankiray tsy maintsy andraisako za samy rery fanapahan-kevitra ankehitriny. Noho izao fisavorovoroana misy tsy fitovim-pijery na eo anivon'ny folo alin-dahy na eo anivon'ny olom-pirenena. Zava-dehibe loatra nefa ny famerenana aingana dia aingana ny filaminana sy mba ahafahana miasa miaraka nandinika aho na makafaka lalina ny toe-javatra misy eto Madagasikara ankehitriny. Tiantsika loatra ty firenena malalalantsika ity ary samy malagasy sika menakavy samy tia tanindrazana ary samy mitady zay hahasoa ity firenena ity koa tenaiky fa ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisiko dia ny fandravana ny gouvernemanta ary ny fanolorana amin'ny fahefana ananganana directoire militaire. Ny filohan'ny republika dia mamoaka ampanan-kery izao ijivolana izao. Andininy voalohany atolotra directoire miaramila tarihan'izay zokony indrindra eo amin'ny laharam-boninahitra ambony indrindra ny fahefana feno izy ny filohan'izany. 17 Martsa 2024, 17 Martsa 2024, 17 taona lasa katroka androany no nametra-pialana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no ny hetsika an-dalambe izay notariny ben'ny tanàna Andrajoel. Ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy no tao ambadiky ny fanonganana azy iny hoy Marc Ravalomanana tao amin'ny fandarana miaramanonja izay nivaniana ny 17 Martsa 2024. Raha ohatra nareo manontany azy zao dia hoe ahoana ny fahitanao ny zavatra nisy tamin'ny 2009. Toy hoe satria zay natao hoe DIM. Tsy maintsy nisy natao hoe DIM dia ny D diplomaty, I idéologie, M militaire, E zay madimy azy économie. Dia ireo niaraka nanao an'ilay fanonganana. Dia efa fantatra izao daholo hoe reto ny olona nanao an'ity namola vola an'ity. Todininy atao noho izy moa ty fa anina leny inga Sarkozy ndresako. Za koa tsy miaratra aminazy marina
satria zay niady tany Canada tamin'izah tany de niady zay tany fa maly mihitsy hoe nahoana moa no ny francophonie no tsy ataony Madagasikara fa narehefa tany Kinshasa raha manontany amin'ny marina zany eo de resahako marina de mifamaly zay sisy de lasa izy de le premier ministre Fillon resaka tamiko tao de premier ministre Harper no laza tamiko hoe andaotsika ranao fifidianana de izy any lany vala amby fitopolo isan-jatony hoe aleo atao any Antananarivo ihany le izy ty teny aminareo zany tokony tsy matavatra mihitsy tsika tsy meritreritra hoe vitsy anisy zay na kely zay nambarany filo teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa tao anatin'ny miara-manonja tamin'ny 17 Martsa 2024 io fa raha tsy lavitra noho ny antony nanenjehana sy nanonganana azy tamin'ny 2024 ny zava-misy ny ataony mpitondra amin'izao fotoana izao tamin'ny 2009 ohatr'izao ny atmosphère zany hoe nisy foyer de tension nisy zavatra ncréena detseroa de misy zavatra tsaroana zany zay ny ainan'le izy zany misy zavatra tsaroana zany hoe misy atmosphère mafana be amin'izao fotoana zao zay ve tsaroan'ny président ve misy zavatra tsaroan'ny président ve tamin'ireny zavatra tranga reny talohan'ireny fanonganam-panjakana reny karaha manontany ahy ianao hoe reny le foyer de tension sy anina nitranga tamin'ny 2009 reny a na tonga an'ireny fanonganam-panjakana reny a de ahoana ny fahatsiarovanao azy tena mampitamberina ato an-tsaiko ny zavatra nisy ny zavatra nanenjehana sy ny entina nanaovana ny hetsika eny de hoe ny fanatotofana ny tany a teny andotam-penaka hoe nisy tany teo de nitotofana de iny no nentina nitabatabaina de hoe nisy an'l'aéroplane force one vidina de tsy tao anatin'ny budget de vidina de lazy nefa namidy ihany nefa amin'ny anaran'ny reo le maramila misy azy militaire misy azy a de nakaiza ny vidiny ary ny fahatelo farany a de le resaka hoe génocide ny resahako teo hoe tamin'ny AV7 le tetra Tananarena hoe nitifitra 7 février ka ny AV7 ana no 7 février zay telo zay a no nentina motif nanaovana an'lisika mampitamberinao le fanontanianao tamin'ireny zany raha ohatra hoe nenjena fa zany za rery nanototra an'le tany teny andotam-penaka fa amin'izao fotoana zao manototra ny tany daholo a nisy ary tsy vitany hoe manototra fa maka ny fananany tany ny hafa mahita an'ireo le olona madinina tsy manaka edivina an'ireo mihitsy hoe tompon'ny tany a de tonga fotsiny zao nyolona tonga de mamaritra an'le tanyn'le olona alaina ankeriny anaovana amboletra tsy evina fa taorian'ny fametraha-pialany ny 17 Martsa 2024 dia nanao sesitany tena ny tany Afrika Atsimo i Marc Ravalomanana sy ny vady aman-janany ny volana Aogositra 2024 kosa izy no tafaverina teto Madagasikara tamin'ny fomba tsy fantatra toy ny alany tamin'ny 2024 ihany fahiroso amin'ny fampiroboroboana ny seritry ny angovo eto Madagasikara ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny BAD raha ny nambara ny Italia General ny Omaly ankoatra ny fanajariana ny tany ambolena imasona ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio ny fanamboarana ny lalana ary ny fametrahana ivitoerana andinan'ireo vokatra raha ny fanamafisana nataony Omaly no ndraisy ny filohampirenena Andry Rajoelina tesy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny délégation ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana izay notaria ny Italia General ny BAD ho an'ny Afrika Atsimo dawarantsika ny makasika izay iompana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahavitantena ara-tsakafo any Atsimo Nosy ny tetikasan'ny banky ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara hoy ny Italia General Omaly. Il y a deux pôles stratégiques qui sont importants. D'abord, tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, mais aussi l'agriculture et la productivité agricole et la transformation agricole. Donc ça, c'est un point important pour lequel donc nous avons une initiative de haut niveau. Nous avons des projets, notamment concentrés sur le sud, mais ces projets-là sont des projets intégrés. C'est-à-dire s'il y a donc un projet de réhabilitation des terres pour le riz, nous considérons aussi les routes d'accès, nous considérons l'irrigation, nous sommes en train de considérer aussi une zone de transformation des produits agricoles. Afianganana ihany koa ity Italia General ny BAD ity ny fampiroboroboana ny angovo satria ity farany no antoky ny fampandrosoana ny fambolena sy ny industria. Bien sûr, il y a l'énergie. L'énergie est importante pour
être le moteur aussi de croissance. On ne peut pas faire d'industrialisation de Madagascar sans énergie et certains projets, dont ce que vous avez évoqué, vont s'accélérer. Ankoatr'izay, izy nitetika asa mifanaraka amin'ny faritra tsirairay izay ho tanterahany BAD raha ny nambarany tale général ny banque africaine ho an'ny fampandrosoana io. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asa ny BAD ihany koa ny fampivoarana ny tanora misehatra amin'ny fambolena sy ny fanodinana vokatra. Nambara ihany koa ity farany fa ho jerena ny fomba anafiangarana ny drafi-pampandrosoana ny Madagasikara na ny plan émergence de Madagascar. Farany vaovao manodidina ny fanatanjahantena voaray izao alina izao moa dia fantatra fa nahazo medaly volamena indray Laura Rasoanaivo ao anatin'ny fifananana Open Africain d'Alger izay atao any Algérie. Teo amin'ny fifanitsanana junior latsaky ny 70 kilao no nahazoany izay medaly izay rampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao moa no mbola anarantsika ny Antsiprian'izay. Fa ho toizantsika eo amin'ny izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany ny alahady alina izao vao tonga tsikelikely eto Madagasikara ireo mpilalao ny barian'i Madagasikara izay milalao any ivelany raha nambarany filoha-hevitra ny FMF androany. Efatrandro no izany no ananandreo mpilalao anaovana ny fampifondronana miaraka amin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Tsy maintsy azay ny fotoana antsorany FIFA ny mpilalao io mba tsy ahavoasazy ireo mpilalao sy Madagasikara raha ny fanamarian'ny fédération. Ny 13 mars ny lalao mandroso no atao eo amin'ny 15 Baria Mamasina raha ny fampafatarana efa natao ihany. Mikaela Andrianjaka sy tokony Henna Randrianjatovo. Amin'ny alatsinainy 20 martsa ho avy izao izany hoe efatrandro mialohan'ny atriana ny lalao miaraka amin'ny Centrafrika izay tafiditra ao anatin'ny fifanitsanan'ny CAN vao hisy ny fampifondronana ireo mpilalao anatin'ny barian'i Madagasikara raha ny nambara ny filoha-hevitry ny Fédération Malagasy ny baolina kitra androany. Io fampifondronana io izay tokony nanomboka ao Alakamisy 9 martsa saingy tsy maintsy manaraka ny maridaty amin'ny fahafahan'ny FIFA mamototra ireo mpilalao any ivelany vao manomboka izany raha ny vaovao nambaran'izy ireo. Tsy maintsy manaraka io lalan'ny FIFA io noho izany ny mpilalao hoy ny filoha-hevitry ny Fédération ny Malagasy ny baolina kitra. Misy lalàna fetsika fa tsy hoe tsy ampy ny vola na hoe sahala amin'izao fa lalàna FIFA zay no mahatonga antsika hoe 48 heures midika fa raha anao match tsika alakamisy dia latsinainy zany na lahady alina ireo joueur ireo vao tonga eto Madagasikara sarotra be no hoe joueur efatra no andeha ampifondronana eo ambony terrain mba soatsika raisonnable atsika rehetra mpijery sy technicienne rehetrarehetra fa izy io misy lalàna foana izay voaka FIFA ary mila manaja an'izay lalàna izay tsika satria mba tsy asanctionné atsika Madagasikara eo anivon'ny fangalana joueur tahaka ireny. Lesoka efa nisy hatramin'izay ho an'ny ekipa pirenena malagasy ny tsy fahampiny ny fampifondronana ny mpilalao hoy Bandiankama Andrianabo izay mpamakafaka baolina kitra. Matetika foana moa zany tsika rehefa tsy ampy fampifondronana ny mpilalao dia raha tsika mahita fa le cohésion mihitsy ny tsisy eo amin'ny mpilalao tsy ampy le fahaizana fiarahana miaraka zany ny zavatra misy nefa eto raha ho an'ny barian'i Madagasikara amin'ity eo amin'ny Centrafrika ity ny rarina aloha dia izay hoe raha ohatra ka mameny mpilalao mijoro eny ambony kianja ireo mpilalao avy eto toerana tsy dia hanano sarotra izay satria ny mpilalao vao avy niatrika sanina mbola mangetaeta be an'ilay te hanao zavatra be. Mety hiteraka olana kely nefa hoy ny mpamakafaka baolina kitra io ny tsy fitoviny ny mpanazatra tamin'ny tranona sy ity kanina ity ka mety hiteraka olana kely amin'izay fampifondronana izay. Sosikevitra narosiny mpamakafaka ny tontolon'ny baolina kitra ny ampitsorona ireo mpilalao izay vonona na efa zatra lalao ho an'ny fifanandrinana amin'ny Centrafrika amin'ny 13 martsa izao. Ho mafy ny lalao manoloana ny fanovana mpilalao izay nataon'ny Centrafrika io izay nampiantso mpilalao matianina. Eto zany ilay fotoana mpilalao en forme mila mijoro fa tsy hoe mpilalao tsy ampy match avy any amin'izay ny aviny ihany na koa mpilalao tsy milalao mihitsy fa mitady ampilalao anarana fotsiny eo amin'ny club misy azy dia hoe atsoina fa tsy maintsy atsoina tsy izay zany mitrangan-javatra misy eto satria tery ny fotoana amiko na manomboka latsinainy vao mandeha ny fanazarantena sy ny fampifondronana rehefa au top de forme ny mpilalao rehetrarehetra dia mandeha ho azy io. Mila mandresindro miantaona ny Centrafrika i Madagasikara amin'ny lalao mandroso sy miverina izay vao mety hanana tombony ho tafiakatra amin'ny kanina. Mbola ho mafimafy kosa nefa ny fifandonana amin'izany lalao izany. Anomboka ny 20 martsa ho avy izao kosa raha ny vaovao azo ny famoahana ny tapakila ho an'ny lalao ny barian'i Madagasikara eo Mamasina io. Amidy 10,000 ariary hatramin'ny 3 alina ariary izany tapakila izany. Izao kosa sary isika dia hiditra amin'ny pejy toka.
Miangala avy amin'ny MPE na ny sanany miaraka amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao miarabanao tonga soa ato anatin'ny Real News Miangala. Miaraba mendrika dia miaraba mijery ny tokantrano. Avy hatrany angamba dia ny fandaharam-potoana ho an'ny fampiofanana hoenty ny MPE na ny sana no hoentintsika Miangala ho an'ireo mpijery ny tokantrano any ary. Ya, titondra izay fiofanana intensive na izay atolotray maha-intensive izay dia adiny 6 be izao no anolorana fiofanana isaky ny loha hevitra zany hoe tena fiofanana feno dia izarana andreo fahalalana sy traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fiompiana na amin'ny fananganana amin'ny fanatsarana fiompiana ho an'ny fiofanana eto Antananarivo dia manomboka amin'ny alatsinainy ny 20 volana marsa ho an'ny fiompiana Akogasy ny alarobia 12 volana marsa kosa ho an'ny fiompiana Kisoa dia ny zoma 14 volana marsa ho an'ny fiompiana Polopondesy na ny Akopantotilava dia mitohy amin'ny herinandro aoriana indray ny 20 marsa ho an'ny fiompiana Poulet de Chair na ny Akofakananofo dia ny amin'ny avril indray misy ny fiompiana Trondro ny 14 sy 15 avril. Ny ho an'ny fiofanana eto Antananarivo dia tanterahana ao amin'ny MPE na ny sanatrany amin'ny sarany 5,000 sy 3,000 izany hoe amadiny 7 tiniko azy teo dia miditra maraindraintsika manomboka amin'ny 7 sasany maraina no manomboka amin'ny formation dia ny ho an'ny fiofanana eto Antananarivo koa dia mahazo boky sy attestation foana moa zany ny olona aoriana amin'ny formation ny sakafo atoandro efa tsy mandeha mitady ny ivelan-tsoa fa fiaraisiny an-tanany amin'izay dia ho an'ny any Tamatavy manomboka amin'ny 17 volana marsa isika ho an'ny fiompiana Akogasy dia ny 30 volana marsa ho an'ny fiompiana Trondro dia ny faraiky amin'ny 30 volana marsa kosa ho an'ny Poulet de Chair. Ny Tamatavy 3,000 monja ny tsara ny fiofanana isaky ny loha hevitra hatrany dia miditra amin'ny 20 ora maraina ao amin'ny Sacré-Cœur Tanamboasanky no antanterahana ny fiofanana ny Tamatavy mendrika. Inavy zany no hita ao anatin'ilay ora sy ianarana Miangaly ohatrotriny ahoana ny fombafomba amitanareo ilay fampiofanana? Mandritra ny adiny 7 io no ampitanay andreo paikady rehetra sy astuce maro samihafa momba ny fanatsarana na ny fananganana fiompiana tafiditra anatin'izay ny fanorenana ny trano ny fananganana ny fiompiana ahoana ny fisorohana ny aretina maro samihafa ahoana ny fikarakarana sakafo mamaly ny filan'ny biby arakaraky ny akora misy eto amintsika eo ihany koa ny fitantanana izay anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiariana izay atao. Dia ny manarak'izay konkoa ny mampiavaka anay hoe ohatrany ahoana ny fampiofanana MPE tsy miova zany na lasa intensive ara ilay formation tsy miova ny fahalalana sy ny fomba fampitana izany formation izany izay efa nahalalana ny MPE hatramin'izay. Tsy azo ditsika Miangaly amin'izao fotoana izao tena maro be mihitsy ny misehatra amin'izay hoe fampitana fampiofanana momba ny fiompiana izay inona zany tombony ho azon'ny mpianatra raha toka mipiofana raha toka misafidy ny hoe andeha ho any amin'ny MPE zay anatrika an'izay formation intensive zay. Tsara marina moa fa ny MPE dia efa 20 taona nisiny zany efa nanomboka tamin'ny 5 zay nefa nanaparika n'izany fampiofanana matianina zany teto Madagasikara dia eo konkoa ny zany hoe zarainay mandritra ny adiny 7 io traikefa ny fiofanana izay efa nataonay nandritra n'izay 20 taona izay eo koa ny fanananay andreo ingénieur izay manana traikefa 10 taona maro sy mihady efa miompy izy ireo no mifanerasera amina mpiompy ihany koa dia fananan'izy ireo ihany koa dia efa nanatrika sy manana traikefa amin'izany fiofanana olon-dehibe na ny ataontsika hoe andragogie izay. Rehefa tonga ao anatin'ilay fiofanana ve zany inona ny tokony hoentina Miangaly misy boky ihany koa ve hoentinareo ao anatin'izay dia raha vita ilay fampiofanana mandritra ny ora 7 manahoana ny mety ho suivi ataonareo an'ilay mpanatitra fiofanana? Mandritra ny formation zany dia mitondra cahier sy stylo sika andraisana noty aorian'izay kosa mahazo ny attestation sy ny boky mirakitra ny fiofanana izay arahana ny suivi manao suivi sy encadrement tokoa izahay amin'ny fikambanana anay dia manana izay atao hoe mpikambana izay zay dia entanay hatrany zany ny mpiofana izay miditra amin'ny MPE hiditra mpikambana hatrany fa sady efa moraina ny fidiranareo mpikambana raha manaraka amin'ny fiofanana ianareo dia mahazo suivi sy encadrement technique mazava ho azy rehefa vita ilay formation. Eny ary mamarana isika amin'izao an'izao Miangaly hoe nitoary ny fanentanana ho an'ny mpijery antsika mahakasika izay fandaharam-potoana
ho an'ny fampiofanana karakara amin'ny MP ilany sanany zay. Ampatsahivoko hatrany zany fa ny fiofanana amin'ny MP dia mitohy hatrany amin'ny alatsinainy fotoanatsika ho an'ny fiompiana no hatsaraina akoho gasy dia ny alarobia isika ny faharoambiroapolo volana marsa ho an'ny fiompiana kisoa dia ny efatra ambiroapolo volana marsa ho an'ny fiompiana poule pondeuse ny fahavalo ambiroapolo volana marsa kosa ho an'ny fiompiana poulet de chair na ny akoho fakananofa ny fahadimy ambin'ny folo fahaenina ambin'ny folo volana aprily kosa ho an'ny fiofanana momba ny fiompiana trondro maria kely mendrika efa ny fiofanana trondro ny fahaefatra ambin'ny folo manao formation nansana ny fahadimy ambin'ny folo kosa mandeha manatrika mandeha menao descente sur terrain any amina toerana misy dobo-piompiana trondro dia ny frais de déplacement amin'izay no akoatran'ilay 10,000 sy 3,000 ny sara amin'ny fiofanana tsirairay isako ny loha-hevitra moa dia 10,000 sy 3,000 monja izay efa mahazahoana boky attestation sakavatoandro maimaimpoana ho an'ny eto Antananarivo izay dia ny atao masina amin'ny fahasivy-ambiroapolo volana marsa ho an'ny fiompiana akoho gasy ny fahatelopolo volana marsa kosa ho an'ny fiompiana trondro dia ny faraiky amin'ny telopolo volana marsa ho an'ny fiompiana poulet de chair ny atao masina mora dia mora ihany koa ny sara amin'ny fiofanana satria 3,000 monja dia miditra amin'ny valora maraina ny any atao masina ao amin'ny école Sacré-Cœur Tanambao 5 no anatanterahana izany formation izany raha misy tsy arak'isika na hoe mila fanazavana fanampiny amin'izay tsy voalazako rehetra teo dia afaka ataontsika tsara ny miantso amin'ny laharan-tarobianay amin'ny 033 12 416 60 na ny 038 22 416 60 azotsika atao ihany koa na mitavatava mifanakalo aminay amin'ny tambazotra serasera malagasy professionnel de l'élevage na manantona avy hatrany koa ny amin'ny foibetoeranay eny Anansana. Ankasitraka anao ary ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity mangaly. Soratoko. Dia izay ihany koa no entiko mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity ankasitrahana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray ary to plasy Dokovary. Real News Natulchi. Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si ilay telemarque Mateza Secrea sady 4x4 lay be sady mora hitany ao Soarano City 3e étage mandroso be center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte Mateza Toll ampitadavitra. Nampiny Mateza Toll manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy Mateza amin'ny vidiny tena mirary. Si Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Ari Reko fa afaka baky anao raha chef dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez une prime à l'avenir.